Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio fafitambin'ny folon'ny volana jolay. Mitsangàna dia avia hiaraka amiko. Mandritry ny fotoana fohy. Aza ampifandraisina izao tontolo izao sy ny fitakiany tsy misy farany. Saingy izao no ampifandraisiny ankamaroan'ny olombelona. Eritreretiny fa indray andro any dia anam-potoana eritreretana izy ireo. Miaina ao anatin'ny tontolo manome lanja be loatra ny amaroan'ny asa mandrarany olona dia ataony mpitondra manao didi-jadona mitantana ny fiainany ny fotoana. Na ao anatin'ireo manaiky ao mpamonjy ny aza dia maro ny morona anaraka ny rimorimo aneritero izao tontolo izao azy. Manaraka ambokiny ny fitaky sainy milaza fa ny miampy dia mitovy hevitra amin'ny tsara kokoa, fivoriana maro kokoa, lahatsoratra maro kokoa, asa maro kokoa. Miantso anao aho mba hiazoanao lalakafa miaraka amiko, dia ho lara-pamehana sy fifaliana lehibe indrindra ny fotoana iarahanao irery amiko. Matetika dia safidy tsy akasitrahana loatra sady atao tsinotsinona azy zany, kanefa efa nifidy ny anjara tsara ianao. Tsy hoe sorona aminao zany, afa-tsy zany. Rehefa miara-mandeha amiko ianao dia hitay olo-kafa amin'ny alalanao aho. Tononkiran'i Solomona faharoa ny 17:10. Mihamasaka iny amin'ny aviavy irony voan'ny tanora, ary mamerivery manitra ny voaloboka mamony. Koa mitsangàna raha afako irylay tsara tarehiko ndeha hiaraka amiko. Liko atoko 10:120 sy ny 2:2. Fanovalian'ny tompo hoe: Marta, Marta, maro ina sy be erena loatra ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Ka i Maria no efa nifidy ny anjara soa indrindra izay tsy halana aminy. Amen.